Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Eziny fity. Eziny fity. Tantara no soratany Mamitiana Jeremia na Abakabaka. Ireto avy no amelona ny tantara. Nalitsao, ny Anarazafy, Fahendrena Raherinambiny. Niaraka tamin'ny Miaina Fity sy Miavatsiavo. Nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika Fanamby. Andro faefatra. Aleo dinkana fa tena rehefa be aty soa aloha fa efa fantatra ratsy hoe tany mama Ohatray ary fahaizako ary tovolahy manofanofa ny tanany amiko ry olona mahafantatra avy dia isa nefa aleo hoe anatonana ity ndraiky iry mirana afy dia manatona nefa olona tsy hay akory izy iny fa lasa netrany anatiny any ary sao dia mba tsy zako ary natsony teo misy olona miantso andray io anatiny io tazako tsara ve ty amin'ny varavara-pitaratra ity fa zaho mihitsy ny atsony ka tena leo aho iny fa sao dia mila fanampiana amiko ireo olona ry fa tsy mitsaratra ny kompatanana mihitsy ange izany azafady tompoko to tazako ny antso ianao teo mibantsina fotsiny izy dia mitsiky marina Ramse tolozanao mijery fotsiny Ohatray indray fa nitsikiny aho dia manala le rebanina mainty anaovana izy to ikomisera Atao taitra be anaovana isoriko ny solomasoko eo aloha mahazoa toerana eo mipetrava fa aza mijoro fotsiny eo salama tompoko misy ilaivana ho ananga sa misy mihitsy matoa ny antso anao ka tazako avy ato matsy anao ka zay no nanirahako an'le serveur teo mba hiantso anao fa mipetraha aloha dia lazao izay tianao dia sady mbesakotsika misakafo kely tsy inana fa misaotra fa nahoana moa no ato mihitsika no resaka ka fa maninona raha tany amin'ny birao anao satria tazako nandalo tery apitatery anao ro madamy mirana anampiasana raha teo tsy mety tsy azoko ka tsika koa ny avo iresaka ka ahoana moa no azonao sahady ka tsy afaka mijanony leto ary eo entony resaka ary andriamadoko misera fa tsy mbola nanao komandy ane anao teo raha tsy diso dia tsy misotro an'ilay mafany ianao komisera maika any eo aza tsy olaniko aminao eto mihitsy ny fotoanako vetivety ry mba ampiana boisson lehibe ray ngazavady atao inona le izy kokasa fantasa aleo angampany any dia ka aleo manaraka atao fantaritsy aiza mbola mandeha aloha romirana komisera fa tsy efa milamina ve ny asanao makasika an'iny fanafiana iny ka mbola inona indray mirana tena tsy mahafantatra avy ianao samy tsy mahalala tsotra izao na dia hoe somary misy olatra aza ve ny takolako akavy dia ampy tsy hahafantaranao manina tsara hoe jereo tsara jereo tsara dia ho fantatrao tsy fantatrao tokoa angamba satria natany ampiasana aza dia hitako fa tsy mahalala io nefa na dia ny feo kosa aza ve fa inona ny tianao atongavana komisera tena tsy azoko mihitsy ange atsoa fotsiny aho hoe fany romirana iza tsara hoe komisera fano zao vao mahalala miditra ny trano fa tsy misy ilana azy vao mena fahafahana kely dia manararoatra sao dia mba tsy rary ny tsony kosa razo tany amin'ireny koa ny
Zaza mba ianarana laingalingana kely ry Mirana. Fantatra nefa tany amponja ianao io e. Sa tsy marina izany? Valio afa tsy ilozanao mivandravandra fotsiny e. Zazo a vadiko kosa neny any e. Mba namangy azy afa efa ela be antsy tany. Mangidy vavy e. Impiry moa any nandraranao tsy hoany? Han? Tsy hoe rehefa mahazo mivoaka matetika any amin'ny reninao akory ianao dia malalaka. Tsy afaka hoterenao tsy hamangy azy tsony ahy e. Vadiko e. Ary tsy maintsy mikarakara azy na tianao na tsy tianao. Ay, dia efa mianatry ny mafilo. Ho hitanao kely fa ny fatin'iny no hivoaka avy any. Ary tsy ho ela. Ho hitanao koa fa raha-pitso ihany dia mpitandro ny filaminana no akanao eo. Ay, izay izany no nionana tamin'ilay komisery teo. Mazava. Ary dia miomana sahady papony nataonao e. Zazo a, fa malala marary le ahy e. Tsy mirarana izany a. Dia zahanao ve no midaroka? Sa vehivavy kely ty? Tena lehilahy tsy fahatrovana raha ianao e. Azo fataisany nalalany an'izany rehetra izany ka tena fanina be aho izany. Zay anga ianao vao nahalala. Ary tsy ho fatorana ny tanana sy ny tongotra fa tsy mody tsy mahetsika eo e. Ohatray. Ary fananinina koty. Torana ve? Mirana. Mirana. Dia misaotranao rery dokotera. Arahako tsara fotsiny ny toromarika rehetra fa aza manahy ianao e. Zay fa lasa. Paberesaka koa izany raha olona. Soa aloha fa tsy misy mangana ny vatan'ny Mirana ratsy izany angamba dia asa fotsiny. Mafy no loatra ianao ry Mirana ka tsy voafehako intsony ny fihetsiko. Dia ahoana tokoa moa izany le nolazainy teo ka tsy izay vao tratra ny nafenina rehetra. Tsy matahotra an'izany arangaha. Nisy nanatsoaka ao ny vitoriana tamin'ilay orinasa nisy nandroba teo aloha iny fa von'olona no hitazomana ady izy. Sisa dia filazany lazo koa dia atao hoe zava-maivana ery. Izy ary nanao an'izany sanda tsy isy salasalany izany fa tena izy tokoa. Andriamanitro, soranao fa ray be fitiavana tokoa ianao. Mirana, sahirana mafona izy, sady lasa kely ny hita hoe reraka izany. Ko na ny maso aza dia lalina mihitsy. Fa inona ary ny mahazo azy? Tao manafo ny zavatra amiko izany mantsy izy raha reny firaisan-dono. Azoko mihitsy koa ilay tale iny ka. Aisako ny tsoahany reo ny fitoriana nefa dia ny orinasa an'izao no lobain'ilay monsieur Rizy. Misy tsy mazava amiko mihitsy ty raha ty raha izao fipetrana izao fa andraso. Raha ty taratasy ty izao dia nahazo fahavana vonjomaika indray izy. Dia ty iray ty kosa izany iny. Ay, ty rehefa namafisam-pitoriana ny rijana ataon'ireo avany miarany loza. Aleo dia fasana fampiatsoana avy hatrany mba ahitana ny ataony indray. Avy eo arahana antso fa efa tafaverina aminy koa ny findainy sy ny fitaovana teny aminy rehetra. Aorian'izay ihany koa dia mandalo any amin'ilay tale iny fa atao tsy mazava amiko loatra mantsy izao.
Larany raha teo atao tsy tratrantsy foana. Marary aza ny foko izany ka tena ila tsy ho zakako izao mahazo aza. Efa vita ny adidiko taminao Rija. Resy niady ihany fa tsy naharesy ny fijaliana ataon'ity fitiavana tsy mety milefitra. Tsy mandoaka ny foko. Eny Rija, tsy natao atsika tokoa angamba ny hiaraka ka. Voatery ny sabana tanteraka ny lalantsika. Aleoko tsy mahita ny intsony toy izay. Hipitrapitra te toraka eny nao. Ty foko adala. Aleo izay mihitsy. Aiza moa ilay fampatoriana dehibe ny mamiko teo. Ity eto ka. Dia ho saky tokoa ve? Saka no ny fitiavaka anao Rija dia aleoko maty mba tsy ahitanao tsony ohatra ny miantso eny ery mpiambony ry. Iza no mitady ambavahady ao. Tsy misy ilaka an'izany tsony fa saonaka nandiako irosoany amin'ny fahasambarako izany. Misaotra tompoko. Eo mipetrapetraka eo amin'ny otrano fialofana eo an-jaritany io santa. Aleo avy dia anatony eny. Dre, fataontomany anie izany. Tsy tazany akory ny terako ny vavady. Any akoatra indray miaona Rija malalako. Sanda, toa mpanafody be dehibe reto aloha indray toy. Teo sanatry ve? Sanda! Fa ino ty zavatoza ataonao ry Sanda? Asa sakanana Rija. Asa sakanana ny sotra izay safidiako. Tsy ry Sanda. Tsy ho aho. Tsy avelako anao ohatr'izao izany ianao. So adinonao ary fa fahotana n'izao zavatra ataonao izao ry Sanda. Aleo ahitsahatra amin'ity tany mampahoso ity Rija. Any akoatra angamba no mihitsy fiadananao ana. Tsy ry Sanda, tisy be ianao. Tsy misy fiadanana sy fahasambarana velively raha maty amin'izao tokoa ianao. Efa nitinianao ve fa any amin'ilay fahafatesana mandrakizay no hivatananao raha manao ohatr'izao ianao e. Ankoatr'izay dia ahoana ny fahorian'ireo fianakavianao raha maty koa ianao ka? Tady efa ilaina ianao ry Sanda. Tsy misy ilana azany ety Rija. Tsy misy. Tsy mety izao ary tsy vaholana velively. Etsy be afaka ny ranomasinao dia mikina tamiko. Reraka be mantsy izany fahitako anao izany. Rija, mila anao asa-pitsaliana mba ho misompitsompo tiavana na fotoana fohy aza. Eo aloha mangalaina ry Sanda. Ndre izay dia rendrika sady izy. Sanda, malahelo anao saingy tsy afa manoatra e. Nanahoana ny fahasalamanao izay ry Mirana? Azafady ekia, tena tsy fidinao afa nentin'ny fahatezerana loatra e. Ty fa efa nanovako sakafo anie ianao e. Ataovy fa sao dia angatsiaka eo indray io. Ohatray, misy olona izany fa aleo aloha jereko vetivety e.
tsy misy olona akory ato ary misy zavatra ny tao anatin'ity boîte lettre ity izany. Aleo aloha miditra dia omena mirana fa sao dia azy ity ka. Nefa sao dia mba convocation ity. Zay vao ho rarany ah. Hoe mba sokafana. Kay le ty io ary fa tena izy ity. Taratasy fampetsoana ho any amin'ny komisaria mihitsy ity. Fa inona ary ny vandravandran-drajo io e? Sady tena vinitra mafy ery ity endriny. Fa misy inona rajo a? To hafahafa be any ianao ty e? Eo hoe ny taratasy iny jereko. Dia miomana fa tsy ho vitavita mora izao ry mirana. Convocation iny ity? Ohatray, ary to amin'ny anararitsa. Iza tsara? Ao hoe ho jereko tsara? Ty e? To amin'ny anaran'ny Rija tokoa ty. Fa ngamo efa tafavoaka izy no nahazo fampiantsoana sahady ka. Ohatray, misy olona indray izany. Andraso hoe ho jereko indray. Tsy misy olona indray ato fa valopy lehibe iray indray ity mipetraka eto ity. Fa iza ny tao rajo a? Ary inona ny ao anatin'ny zavatra iny entananao iny? Aleo tokoa hoe ho sokafana hijerena izay ato anatiny. Ay moa ka zao, mazava. Fa inona kay ny mazava? Ao hoe mba jereko kely iny? Ohatray, fa to... Mirana! Tena torany ity marina. Natolotry ny Malagasy FM ao anao teo. Ery ny fity. Tantara no soratany Mamitiana Jeremy na Abakabaka. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Nalitsao, ny aina Razafy, fa endrena Raerinambiny. Niaraka tamin'ny Miaina Fity sy Miavatsiaro. nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika fanamby. Mbola hitohy.